Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo hatrany anie ny fahasoavana, ny fiadanana, ny famindram-pon'Andriamanitra raitsika. Amen. Ny didy momba ny asa fiantrana. Ny didy momba ny asa fiantrana. Tamin'ny Matthieu toko fahaenina, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra no manazava antsika izany. Andeha hovakintsika ary aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona ahitan'izany. Fa raha tsy izany dia tsy manana valim-pity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo anoloanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsihy eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hahazahoan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiny. Fa ianao kosa, raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba atao amin'ny mangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny lalàna momba ny fiantrana. Ny karazam-pivavahana rehetra eto ambonin'ny tany dia samy mampiatra io lalàna momba ny fiantrana io avokoa, fa ny fampiarana azy no samy hafa. Tsika ohatra mahafantatra tsara fa ny fiantrana ho an'ny zareo silamo dia tena tafiditra ao anatin'ny andro dimy ny fivavahana silamo mihitsy, izay tsy maintsy atao. Ho an'ny fivavahana jodaisma izay hitantsika nanarin'i Jesosy teto, dia manao asa fiantrana izy ireo ho fampiarana ny lalàna. Zany hoe ny asa fiantrana dia karazana décret d'application izay niainana tamin'ny fiainana andavanandro. Tsy tena tany anatin'ny tempoly loatra fa any amin'ny sinagoga no nampiarana azy. Ary ny fomba nampiarana azy no nahitsin'i Jesosy nitondrana fanotsiana teto. Ho an'ny jiosy betsaka mantsy dia somary niazakazaka nanao asa fiantrana. Eto tsy ny fiantrana fotsiny ihany fa ny asa fahamarinana, ireo asa mpanompoana samihafa izay fanao, dia toa niazakazahana hahitana sitraka amin'ny endrika hita maso fotsiny no nanaovana izany. Nisy fanao ratsy nahazatra ohatra atao amin'ny sinagoga, fa izany rehefa manao fanatitra dia tsy aterina eny anoloana fa atao filazitsika azy dia hoe apasipasy avy any aoriana mankany aloha, dia amin'izay hitan'ny olona tsara ny nanao kely sy ny nanao betsaka ao anatin'izany fanatitra izany. Ireny rehetrarehetra ireny no nahitsin'i Jesosy. Eto dia miresaka lalam-pivavahana Jesosy ny amin'izay hahazahoana ny fanjakany lanitra tamin'ilay toriteny tao an-tendrombohitra. Rehefa niresaka momba ny fifandraisana amin'olombelona izy ao amin'ny toko 5, dia miresaka kosa ny lalam-pivavahana hifandraisana amin'Andriamanitra eto amin'ny toko 9, dia resahana ny fiantrana, dia resahana ny vavaka, dia resahana ny fifadikanana. Izay tena ampianarin'i Jesosy dia ny hahatonga ny olona tsy ho lasa tahaka ny mpiatsara velatsihy. Mpiatsara velatsihy amin'ny asa fiantrana, mpiatsara velatsihy amin'ny vavaka, mpiatsara velatsihy amin'ny fifadiana. Ka ny mampalahelo amin'izy ireny dia ny sitraka amin'olona no tadiavina.
dia tavela adino ilay sitraka amin'Andriamanitra. Eto dia tenenin' Jesosy mihitsy fa mitovy amin'ny lalàn'ny fivavahana, ny lalàn'ny asa fiantrana izay tokony atao, izay ataony tanànao ankavanana, aoka tsy ho fantatry ny tanànao ankavia, aoka hanao asa fiantrana amin'ny mangingina ianao, ary tahaka izay iainon'Andriamanitra ny vavaka ao amin'ny mangingina no amalian'Andriamanitra fitianao koa amin'ny asa somangina izay ataonao. Indray mandeha tany Alzasy nisy mpitandrina anankiray antsoina hoe Roberlin. Roberlin dia tratran'ny atsika mamirifiry, tratra irery, ary dia tena nangatsika tery noho ny amin'ny hirifiry izay nisy. Sendra nandalo tampoka ilay mpitondra sarety afaka niantra azy ka nanome azy hafanana. Rehefa avy eo nanontany an'ity mpitondra sarety ilay mpitandrina manao hoe fa iza moa ny anaranao raha tsy mahadiso mba ahafantarako azy. Dia io ilay nitarika sarety manao hoe hono a mpitandrina ianao, mety afaka lazainao amiko ve ny anaran'ilay Samaritanina tsara fanahy. Dia hoy ilay mpitandrina namaly hoe tsy voasoratra ny anarany. Dia namaly ny mpitarika sarety manao hoe tahaka izany koa, tsy ilaina fantatrao ny anarako fa tsy ilaina soratana amin'ny tantara izany. Rehavako malala tantara mitovitovy amin'izay ihany asa raha fantatsika amin'izao volana febroary izao, ahatsiarovana ny naterahan'ilay namorona ny skotisma eran-tany antsoina hoe Robert Baden-Powell. Baden-Powell tena mampirisika amin'ny fanaovana asa soa. Izy fotoana nisy sarety anankiray navesatra miakatra fiakarana, dia mitarika an'ilay sarety ilay mpitarika atao reraka dia reraka, dia iny ro Baden-Powell manosika azy moramora avato arina. Rehefa injay fa nahatazana ilay mpitarika nahatsapa ilay mpitarika sarety hoe misy manampy izy izany, dia mierika ao arina izy mijery. Rehefa mijery ilay mpitarika sarety dia miala moramora Robert Baden-Powell. Rehefa misarika izy dia manosika avy ao arina Baden-Powell. Tsy ataony fantatry ilay mpitarika mihitsy fa manampy azy izy. Fa ny amintsika ankehitriny, selfie etsy, selfie eroa, tsy afaka manao asa fiantrana mangingina mihitsy fa tsy maintsy publiena, tsy maintsy arantiranty. Ary nisy fotoana aza asa fiantrana tokony atao ho an'ireo sahirana, ho an'ireo mahantra, dia nampiandrasina aloha tsy zaraina satria mbola tsy tonga ny mpanao gazety. Rehavako malala, izao ny tenin'i Jesosy manao hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Izay ataonao amin'ireo rahalahy kely indrindra ireo Jesosy no ataonareo amiko koa. Ka dia mampirisika anao, ndeha zatso izy ataovy ny fiantrana tena ampirisihany Jesosy mihitsy mba hitodika amin'ireo madinika, ireo mila vonjy, ireo izay sahirana ianao. Saingy izao tsy voatery hitsoka trompetra, tsy voatery hanao tabataba etsy aroa ahafantarany olona rehetra fa manao asa soa ianao, izay vao afaka manao. Izany anie ny asa ataon'ny fiangonana. Ny fiangonana tena miditra antsehatra amin'ny asa sosialy, tena manao ary betsaka, saingy tsy voatery tabataba etsy aroa amin'ny fomba anaovany azy. Ampirisihana toy izany koa ny fiainan'ny ankohonana tsiraray, ny fiainan'ny kristianina tsiraray iaina ny fifanomezan-tanana amin'ny fahatokiana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra irery any, fa tsy sanatria amin'ny filandera na ny filana laza etsy sy aroa. Tsarovy fa Jesosy nampianatra antsika ny tantaran'ilay tena namana tamin'ilay tantarany Samaritanina tsara fanahy, ho lesona tsara fakatahaka ho antsika. Ary efa nampiarin'i Jesosy tenany, izy mihitsy no efa nampiatra izany. Izy ilay Samaritanina tsara fanahy
tonga tetỳ amin'izao tontolo izao mba hoavitra, mba anampy, mba amonjy izao tontolo izao. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, feno fisaorana anao zahay noho ny fahatsapanay ny asanao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay, ilay Andriamanitra manao ny tsara, Andriamanitra manao soa, Andriamanitra miantra anay tsiraray avy, ary vonona izay anaraka ny didin'ny asa fiantrana izay nampianarinao anay, ka dia ikely aina fatratra, eny afoy ny zavatra rehetra aza, anolotra izany ho an'ireo mangetaeta mila vonjy. Dia mivavaka izay Tompo ho an'ireo izay noana ara-tsakafo, ireo izay mangetaeta rano, ireo izay sahirana amin'ny fivelomana, entiny ambavaka ireo kamboty sy mpitondra tena, mivavaka izay ho an'ireo izay mahantra mila vonjy eo anatrehanao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany, satria mino izay ianao nefa niteny fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Misaotra Tompo. Amen.